Lafomba vaoafa tanteraka kosa indray nandritra izay enim-bolana voalohany tao anatin'ny taona 2024 dia nahatratra 4,000 metatra kuba ny andramena izay naondrana antsokosoko volavery zany ho antsika eto Madagasikara. Nijery ny fomba isorohana izany ho amin'ny taona ho avy ny fiarahamonim-pirenena sy ry zareo avy ao anivony ny Alliance Voire Gasy. Nahatratra 4,000 metatra toratelo ny bolabolana andramena na Bois de Rose naondrana tsokosoko nandritra ny enim-bolana voalohany tamin'ny taona 2024 araka ny tatitra azo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny sahan'ny tontolo iainana Alliance Voire Gasy nandritra ny valan-dresaka nataony tetsy amin'ny DLC Etsenosy. Fotoana na ahafahana nandinika ireo fepetra tokony raisin'ny tsirairay indrindra fa ny fitondram-panjakana manoloana ny hivola be very ka vao maika mambotry ny firenena. Ary anisan'ny rekomandevana izy atao amin'ny Alliance Voire Gasy tsokevitra dia ny hoe fiteo ekonomika ireo réseau ireo ary ampiaro aminy koa misazy tokony sahazasy ary voalaza ny lalàna tsy mila mamorona tsontsika fa misy ao anatin'ny lalàna. Anisan'ny tsokevitra koa nge tao anatin'le prévention en crime dia hoe ampiakariny surveillance naturelle zany hoe ny vahoaka rehetra zany tokony ahafantatra hoe misy an'izao zavatra izao any mba tonga izy tsahatra fa mbola mitadina information antsika. Fa nandritra ity fotoana ity ihany koa ny nampahafantaran'ny Alliance Voire Gasy ny andraikitra nosaniny tao anatin'izay taona maromaro nisin'izay. Isan'ny songadina tamin'izany ny ady amin'ny fanondrana sokatra tsokosoko, ny ady amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harena-kibon'ny tany sy ny zavaboary eto Madagasikara. Nasindresaka ihany koa ny mikasika ny sata sy ny lalàna mifehy ny fiarahamonim-pirenena.